La 4G by Telma vous présente Ni Vavo. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao Ni Vavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tsy hisy intsony afaka fotoana foiny ny olana amin'ny famatsiana herinaratra ao amin'ny faritra Boeny. Androany nitokana ny centrale solaire tao Belobaka mahajanga faharoa ny filohan'ny Repoblika. Ankoatra izay ny fametrahana vato fototra roa sosona no nataony atao amin'ny distrikan'ny Soalala faritra Boeny hatrany. Ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana ny tolo-dalàna mahakasika ny fahafahana manome ny zoam-pirenena malagasy araka ny fanapahan-kevitra ireo solombavamboaka tamin'ity androany ity. Noho ny mahazava-dehibe ity lalàna ity ilaina fotoana sy fandiniana lalina kokoa ny mahakasika izany. Mandroso amin'izao fotoana izao ny fametrahana ny tetikasa projet d'aménagement des infrastructures routières. Tafiditra ao anatin'ny asan'ny fanamboarana raharaham-pirenena fahasivy ny tetezana Befandriana sy Pomay sy ny fanavaozana maro samihafa. Manoloana ny fitakiana ireo mpiasa mpandraharaha eny anivon'ny université maro manerana ny nosy. Efa andalam-pahavitana ny fanaovana digitalisation raha nambaran'ny ministera tompony andraikitra. Aorianan'izay no roso ny fandaovana karaman'ireo mpiasa. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena misokatra amin'ny ampahany manomboka androany sistany any Algérie. Entitra ny fanaramaso sy ny fepetra rehetra amin'ireo mpandeha avy any ivelany any amin'ny toerana. Ny adidiny fetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana hora anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia hemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana ny tolo-dalàna mahakasika ny fahafahana manome ny zoam-pirenena malagasy araka ny fanapahan-kevitra ireo solombavamboaka tamin'ity androany ity. Noho ny mahazava-dehibe ity lalàna ity ilaina fotoana sy fandiniana lalina ny mahakasika izany. Henri Flore. Raha voatondro androany no handiniana. Ilay volavolan-dalàna ohatraohatra ray tsipika 120/PL momba ny fahafahana manome ny zoam-pirenena malagasy ho an'ireo teratany vahiny ny azo izany eto Madagasikara. Na hemitra amin'ny fotoana manaraka izany no ny fangatana ireo solombavamboaka maro samihafa. Antony fangatana fanimorana izao ny mahazava-dehibe ity lalàna ity sy hilana fitandrimana azy. Raha antsika mahalala fa euro anankiray kely tsy mahadimy azy. Dikan'izay tena mbola baby tanteraka mihitsy le firenentsika. Karaha zay fahababon'ny Madagasikara zay mbola tsy ndrininy hoe omena nationalité malagasy ny vahiny miditra eto sy ny vahiny mipetraka eto. Ho anahy mantsy le resaka hoe apatridi na ny apatrida manahirana be mieritreritra an'izany fa rehefa savainao ireo indo-pakistanais milaza fa apatrida reo manana passeport frantsay daholo reo na manana document de voyage amina nationalité hafa. Ka ohatra ny fanabarabara ary ohatra ny fanadana raha ohatra ka hoe zao fahavoazana mahazo ny malagasy zao mahazo ny Madagasikara zao mbola nomezana nationalité an'ireo vahiny reo tena za mahita hoe aleo mihitsy aloha. Ho anahy zany dia tena tokony hoe aprimina mihitsy aloha zany eritreritra zany fa tsy tokony mbola mieritreritra an'izany mihitsika izao. Nandritra ny taona maro efa niteraka adievitra goavana teny anivon'ny fiarahamonina ny fanomezana zoam-pirenena malagasy ireo vahiny ireo indrindra fa nikarana manokana. Raha lany tsy misy fanaovana io volavolan-dalàna io aoriana kilao afaka ny sitraka zoam-pirenena teratany malagasy avokoa ireo teratany vahiny sasany monina eto Madagasikara. Ho an'ireo mpiaro n'izin'olombelona ilaina ny fandiniana lalina mahakasika ity lalàna ity
ka zava-dehibe izao fanemorana azy izao. Mila tandremana tsara nefany raha toka maro ireo olona mangataka an'izany hoe tena ampandroso ary tena hoe hijery an'izay hoe firenena malagasy zay tokoa ve ny atongavany satria dia misy ihany koa ny manao kajikajy tokoa indraindray hoe mba azahoan'ny tany ny gazy fotsiny na koa hoe mba azahoan'ny tombontsoa manokana zay ngamba filazako azy ka tsy maintsy tandremana zay ny antony tokony hamakafakana tsara izay lalàna izay. Misy pahalalàna maro nivon'izay teny mera-pirenena zay tokony jerena tsara zay ataontsika hoe ka isan-karazana critère hoe apetraka hoe rehefa ohatran'izao jerena manokana ilay olombelona koa sy ny ataontsika hoe momba azy tany aloha zany rehetrarehetra zany dia zareo pahalalàna moa zany zay nivon'ny assemblée sy ireo mpandany lalàna no tompony teny farany. Andehibe iankinan'ny ho avy ny taranaka iray manontolo ity lalàna momba ny fahafana manome ny zom-pirenena malagasy ireo teratany vahiny ity ka tsy tokony hisiany tsindry ara-politika. Ankoatra ireo rehetra ireo mila jerena ihany koa ny zava-manjo ny teratany malagasy amin'ny fitakiana ny zom-pirenena any amin'ireo firenena maro any ivelany. Antombo afitoeny ankehitriny ny fantongavan'ireo olona manatanteraka vaksiny fanefitry ny Covid-19 eny anivon'ireo vaccinodrome raha nambarany tompon'andraikitra. Anton'izany moa dia fisokafana ny fanantanterahana ny vaksiny ho an'ireo mihoatra ny 12 taona manerana ny nosy. Abraham Randriamana. Nanomboka ny alakamisy lasa teo nisokatra ho an'ireo mihoatra ny 12 taona ny fanaovam-vaksiny fanefitry ny Covid-19 teto Madagasikara raha nambara ny tompon'andraikitra. Ny tombo manoloana io ny isan'ireo manatanteraka ny vaksiny ny anivon'ireo vaccinodrome. Foana araka izany ny fepetra ho an'ireo sokajin'olona afaka misitraka ny vaksiny raha ny fanazavana. Tena mitombo ary miakatra hatrany hatrany ny fangatahany olona anaovana vaksiny hatramin'ny tomboany tamin'ny 10 volana mety eo manaka ankehitriny toko hoe ataoko eo amin'ny efa eniny fitoeny ny fahatongavan'ny olona zany raha tamin'ny voalohany. Ankoatran'ireo sokajy efatra zay hoe ny mpiasan'ny fahasalamana, ny marefo, ny fitopolo taona miakatra, ny filohan-dahy zay mbola mizotra hatramin'izao dia misokatra amin'ny 12 taona miakatra amin'izay zany ny fanaovana vaksiny zao. Ny fisoatanana zany tsy dia tena zava-dehibe intsony fa fahatongavany mamonjy le tena fanaovana vaksiny zany tena zava-dehibe. Tsy misy fepetra manokana ho an'ny olona alohan'ny anaovana vaksiny sy aorian'ny anaovana vaksiny fa kosa ny manao effort be zany aorian'ny anaovana vaksiny sahalan'ny manao vaksiny rehetra eny tsy dia ilaina loatra manao effort be aloha aorian'ny fanaovana vaksiny. Maherin'ny 3 alina ankehitriny ireo efa vita vaksiny manerana ny nosy raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ankoatra izay, tao aorian'ny fanadihadiana natao, namoaka fanambarana mikasika ny antony nahafatesan'ilay dokotera vita vaksiny tany Fianarantsoa ny volana May lasa teo ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Hita fa tsy misy fandraisany velively amin'ny fanaovana vaksiny nylay fahafatesana fa kosa aza lazaina hoe tranga zay ny fanaradalana teny. Nanamafy ny minisitra fa mitohy araka izany ny fanaovam-vaksiny fanefitry ny Covid-19 manerana ny nosy. Tsy aivina ifarana ny farany volana jona ho avy izao ny tady farany ahafahana mampiasa ireo andiany voalohany amin'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Miisa 5 hetsy tonga teto Madagasikara. Andrasana kosa treto ny fahatongavan'ny andiany faharoa amin'ny vaksiny ao anatin'ny inisiativy COVAX. Tsy maintsy arahana ny fepetra ara-pahasalamana iadina ny hianaky ny Covid-19 mandritra ny fisokafana ny fitaterana eo amin'ny azotra nasionaly sy regionaly ny zoma ho avy izao. Ankoatra ny lamina samihafa na mafisina ihany koa ny fanentanan'ny mpandeha hanao famandria amin'ny toerana. Yves Richard. Manana amin'ny fisokafana azotra nasionaly sy regionaly raha ny teny anivon'ny Tobiantsonana Maki. Ankoatra ny fanomezana toromarika ny mpiasa sy ny famindrana raha ny mpanafody. Maro mipaikady napetraka ho fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Dia ny fanadiovana sy ny fametrahana an'ireo fandraisana vaika amin'ny geste barrière zany no efa natomboka androany. Dia ny fanentanana ny olona mba hanao réservation mialoha mba tsy hisian'ny fitohanana be rehefa tonga izay fotoana zoma izay. Fijery koa azy raha ny tokony izy aloha fa izay moa ny zava-misy ny mpianatra mianatra ny alarobia ny fitaterana zoma tokony nisy fandrindrana kely ihany.
Namafisiny ny tokon-drara misahana ny fitaterana antanety fa ireo kooperativa sy fiara ara-dalàna trano no mahazo miasa. Hoentitra araka izany ny fitsirihana manomboka eo amin'ny mpianganina. Efa nisy raha toy ny lamina napetraka no manana ny lafiny teknika ny fiara fitaterana. Teto Androany koa dia ny fisokafan'ny atao hoe fiaraha-miasan'ny garrotière, ny ATT, ny sécurité routière sy ny assurance. Natao amin'ny toerana anankiray eto zany ireo zavatra ireo mba hanamaivana ny fivezivezen'ny mpitatitra, mba atao hoe ho tonga lafatra izay le fiomanana zay, satria le fiomanana koa tsy maintsy mianomana ara-teknika ireo fitaovam-pitateran'ireo zany mba hisorohana ny loza. Na mbola tsy nisokatra ho ofisialy aza ny famandria-toerana, efa maro nangata-panazavana sy nanao izany tamin'ny Antso Atarby. Isan'izany teto amin'ity kooperativa mpitaterana mampitohy Antananarivo sy Ambato Boeny ity. Ay, ny olona efa 20 zao nanao réservation tany par téléphone makany Ambato Boeny. Mpianatra, misy ny olona mpivarotra ny akabetsan'le izy amin'le le misokatra zao ny campagne an'le blackes dia be dia be ny olona mandeha mivezivezy any aminay any. Fa le mpianatra zany ny tena ananay amin'le manao réservation amin'le ody anao examen. Dia le mpianatra ny efa atokanay mihitsy izy amin'le tômôbily fa tsy atambatra ny miaraka amin'le mpivarotra. Raha ny mahakasika ny toerana, 3 isaky ny banquette ho an'ny fiara natao sokajy minibus toy ny Mazda, 4 ho an'ny minicar toy ny Sprinter ary 5 ho an'ny fiara lehibe, ka voararatra ny fitondrana entana mavesatra sy mety ampidi-doza. Mandroso amin'izao fotoana izao ny fanatanterana ny tikasa à projet d'aménagement des infrastructures routières tafiditra ao anatin'ny asan'ny fanamboarana ny lalam-pirenena afasivy antetezana Abefandriana sy Apomay. Miantarandriana io. Tafiditra amin'ny velorano filohan'ny Repoblika ny fanamboarana foto-drafitrasa maro manerana ny nosy hanafainganana ny fampandrosoana ny faritra rehetra. Tetika maro sahan'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy no miompana amin'izay. Isan'izany ny tetika PER na ny projet d'aménagement des infrastructures routières. Foto-drafitrasa maro no amboarina sy avaozina amin'ny alalany. Kasika ny lalam-pirenena afasivy izy io zany hoe miainga vao Toliary mandeha amin'ny irany andrefana atsimo andrefana nosy iny. Efa maro ny asa natao tao, nisy ny fanaovana tarany lalana eo amin'ny 100 km/h eo, dia nisy tetezana namboarina tao, nisy activité connexe tao. Fa ny asa mandeha amin'izao zany nataontsika hoe andeha amin'izao dia ny asa mikasika ny voie urbaine ny Toliary izay mirefy 1 km sy 700 metatra eo ny halavany, dia misy tetezan-dranozaza moa zany ao amin'ny PK 70 ampina 200 eo eo. Dia misy ny plateforme ankiloloka any amin'ny PK 270 mahery any. Dia misy fametrahana station de pesage na ty fanajana fiara mavesatra. Namafisy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nandritra ny fidinany ifotony tany amin'ny lalam-pirenena afasivy sy tao Toliary ny herinandro lasa teo fa ho voaja ny fetim-potoana natanteran'ireo asa maro anatin'ny tetikasa. Izay tsy maintsy mitana ny lalana pirenena afasivy miditra eto Toliary mandra-patongatra any amin'ny port dia ny fanaovana ny tetezany ranozaza sy lay arabe manodidina ny ankiloloka mba ahafahana manova toerana ny tsena ankiloloka io. Ireo tsy maintsy ezahana vita alohan'ny faran'ny taona daholo satria efa izay no ahafahana afaka maminaviana tetikasa vaovao indray hanohizana an'ireo le asa mbola tsy vita eto amin'ny tanànan'ny Toliary sy eto amin'ny faritra atsimo andrefana amin'ny ankapobeny. Namboarana ny tetezan'ny ranozaza izay mirefy 70 metatra ny halavany. Dia maninona moa zany nanao tetezana vaovao izy io, fa maninona nanao vaovao tsika dia efa misy tetezana ihany io fa mbola à une seule fois, zany hoe lala tokana ilay zany, zany hoe mifandimby ny fiara raha mandeha eo mifanena. Fa le foto-drafitrasa ohatritsika zao zany dia afaka mifanena amin'ny fiara, zany hoe deux voies ilay izy.
ny tetezana ny plateforme anankilo loka indray dia ny zava-misy ankehitriny zany dia hoe mitsenana ankilo loka amin'ny akabeny dia tena ao anatin'ny lalana mihitsy dia sahirana ny fifamoivoizana dia noho izany ndraisina ny fanapa-kevitra hoe aleo mba ho amaivana le fifamoivoizana dia namboarina le nitisy le plateforme zany hoe somary nakisaka zany ny apahany amin'ny tsena dia nasiana lalana misy miodina andehanan'ny fiara mba tsy hotery loatra le fifamoivoizana ny famatsim-bola avy amin'ny fidy fa misy apahany any gouvernemanta malagasy. Tanjony tetikasany anamorana ny famezivezena any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara, entina anamorana ny famoahany tantsaha ireo vokatra sy ny maro hafa, eo ihany koa ho fampiroboroboana ny fizahantany amin'iny faritra iny. Tsisy intsony ny afaka fotoana fohy ny olana famatsiana herinaratra any amin'ny faritra Aboeny. Androany nitokana ny centrale solaire tao Belbaka Mahajanga faharoa ny filohan'ny République Nelarana Vision. Centrale solaire amokatra herinaratra amatsy ny filan'ny mponina ao Mahajanga voalohany sy faharoa no notokana ny filohan'ny République Andry Rajoelina Androany tao Belbaka. Famatsiana herinaratra izay iarahan'ny Jirama sy orinasa tsy miankina mitantana. Tsy ho ela hoy ny tale jeneralin'ny Jirama dia hisitraka herinaratra 420 ora amin'ny 420 ora ny chef-lieu de district ao amin'ny faritra Boeny. Manomboka amin'ny herinandro ho avy zao tsika amin'ny alatsinainy farafatarany ihany koa dia ametraka ilay hoe branchement mora na ny fitaritana jiro makany amin'ny tokantrano zay tena marefo zay nefa tsy manana ny fahafahana mandoa n'ilay sarany fampidirana jiro satria mampiditra jiro dia amin'izao tsika amin'ny tenin' izao dia eo amin'ny 400,000 ariary eo ny mampiditra jiro amin'ny tokantrano anankiray ary betsaka ny tokantrano malagasy tsy manana an'izany fahefany vidy zany fa kosa ny tetikasa petratsika dia itohana miaraka amin'ireo mpamatsy vola anisan'izany ny Banque mondiale miaraka amintsika ny fanaovana branchement na tokantrano maro be manerana ny nosy ary ny branchement amin'izany dia 30,000 ariary zany hoe vidina compteur fotsiny zany no alohan'izy ireo. Fototra roa lehibe no atsangana ao amin'ny distrikan'ny Soalala, voalohany amin'izany ny fananganana lycée ahafahan'ireo tanora afaka fanadinana BEPC manohy ny fianarana. Isorohana ny abandon scolaire any amin'ny faritra lavitra ny tanan-dehibe. Androany no tonga nametraka ny vato fototry ny lycée Andranomavo ao amin'ny commune rurale Andranomavo ny filohan'ny République sy ny ministry ny fampianarana. Samba no vao nisy lycée atsangana ao amin'ny commune rurale Andranomavo distrikan'ny Soalala ary samba ny ihany koa vao nisy filohan'ny itsidika iny faritra iny raha ny fanazavana. Debe zany ireo ankizy zay rehefa tapitra ny classe de 3e dia mijanona satria tsisy sekoly intsony. Zay no mahatonga antsika androany hoe tonga aty izahay. Maneo aminareo hoe vonona ny anampy, vonona ny anao ny fodi-drafitrasa maro ary indrindra anampy ny tanora sy ny zaza malagasy amin'izany fampianarana zany. Tetezana mirefy 720 metatra ihany koa no napetraka ao amin'ny district. Antony isan'ny faritra ahitana vokatra maro ihany koa iny faritra iny izay tsy hitavavoaka noho ny tsy fampiny ny foto-drafitrasa. Io faritra io no toerana be omby indrindra manerana ny Madagasikara aorianan'ny Jiroro Mandindy. Omby 200 isam-bolana no mivoaka ao amin'ny faritra io izay mamatsy any Soalala, Mitsinjo, Mahajanga sy ny faritra manodidina. Ka ny atonavantsika eto dia ny ametraka ny vato fejoro izay anombohana an'izao aso zao. Ty dia pont tetezana mitondra makany amin'ny fampandrosoana, tetezana tsy atapaka anareo intsony any Andranomavo, tsy atapaka amin'ny fifandraisana amin'ny ireo district sy faritra hafa ary adidiny fitondram-panjakana ny mametraka an'izany. Sahirana ny vahoaka tato amin'ny commune Andranomavo satria tsisy ny ampitana rano laly tondraka ny vavany ity Andranomavo ity. Ndraindraikitra ny fanjakana ankehitriny dia omboarina ty pont ity dia mahazo tombotsoa ny vahoaka ary afa-pahasairana ny vahoaka ankehitriny amin'izao fotoana izao raha ohatra ka vita io misy fahavitahany io pont io.
Ankoatra ireo fototrafitra sagoavana izay napetraka ireo, notolorana ambulansa iray ihany koa ny distrikany Soalala ahafahana mitondra ireo marary mila fitsaboana any amin'ny hopitaly lehibe. Notolorana bisikileta ihany koa ankilany ireo chef fokontany namafisin'ny filohan'ny repoblika hatrany nandritra ny fitsidihana izay nataony fa tsy hisy intsony ny distrika Hoadino. Jivaolana amin'ireo mpitardia ny fanemorana ny fandoavan-ketra araky ny tapaka nandritra ny filan-kevitra minisitra farany teo. Mavesatra loatra ny fiantraikan'ny krizy ka antony itakina ny fanafanana tanteraka izany. Yves Richard. Amin'ny fitakiam-pitardia mahakasika ny fandrosoana vahaolana matotra anohanana azy ireo. Araka ny nambaran'ny filohan'ny fivondrona mpitardia eto Madagasikara. Tsy araka ny fampiresahana tamin'ny Praiminisitra ny sosokevitra naroso ny fanjakana, tapaka nandritra ny filan-kevitra minisitra ny 20 Mey. Ny zavatra rehetra niresahan'ny Praiminisitra tany Anosy be ve izay hoe fanafoanana ny hera sy ny amba ve zany tsy azonay ve zany le zavatra tian'le Praiminisitra ho resahana ve zany sa hoe sao dia indray misy zavatra tokony misy zavatra tsy fifankazahoana zany hoe satria zavatra niresahan'ny Praiminisitra dia ny hoe fanafoanana ny hera sy ny amba, moa ny zavatra navoaka tao amin'ny Conseil des ministres dia ny hoe report ny fanoavana ny hera sy ny aba. Fankatanay zany atao anatin'ny fédération dia ny hoe manao ny fanafoanana ny hera sy ny aba satria tena efa mafy ny zavatra mahazo ny eo anatin'ny secteur tourisme. Ankoatra ny fanafoanana ny fandoavan-ketra izay iraisan'izy ireo ampandraraha amin'ny sehatry ny fizahan'ny tany samihafa, magataka ny hijerena ny fanohanana manokana azy ireo ny fivondrona amin'ny mpitardia. Ny ankamaroan'izy ireo izay efa miaina anaty fahasahiranana lalina tao anatin'ny volana maro ny katson'ny asa. 540 volana tsy nisana zany zao zahay amin'izao dia le olona rehetra izay misehatra anatin'ny fizahantany izay mivelona ara-dalàna atao anatin'ny sehatry ny fizahantany tsy manana intsony na ny zavatra mety hoe amidy ao an-trano. Ny ankabeazan'izareo selon ny zavatra nanaovanay enquête dia efa nanomboka mivarotra tsikelikely ny fananany. Ny ankamaroan zareo selon ny information tonga aty amin'ny Fédération nationale des guides nanomboka napiatra ny zanany tsy andeha ny an-tsekoly. Ny fiainana andavanandro ny sakafo hohanina maraina hariva atoandro, iresaka hofatrano, iresaka jiro sy rano, zany zany mbola charge be ho an'ireo mpitardia rehetra tsy ankanavaka eto Madagasikara. Nanamafy ny teo anivo ny foibe mpitantanana ka be ny etra nandritra ny fanadiadiana nataony 7 Mey, fa tsy azo heverina ny rosoana amin'ny amnistie fiskale na ny fanafoanana ny etra ny mpandraharaha. Na izany na tsy izany, nilaza ny anomana taratasy izay ho alefa mivantana amin'ny filohan'ny repoblika ny fivondrona amin'ny mpitardia eto Madagasikara mahakasika izay fitakiana izay. Mamidina hatrany ny isan'ny tranga voamarina fa mitondra ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha nitatitra tamin'ny ity androany ity, 420 ireo tranga vaovao voamarina ary ireo no lavo ny valinaretina Michelin. Raha ny antotanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny omaly 2 Mey 2020 amin'ny fitiliana miisa 200 420 no voamarina fa mitondra ny Covid-19. Ny ampy 20 ireo olona sitrana, olona 20 no mbola sokajiana ho forme grave. Hatreto izany raha ny antotanisa nanomboka ny volana Martsa 2020 hatramin'ny androany, miisa 734 ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara amin'ny fitambaram-pitiliana, miisa 5,903 2,704 kosa ireo olona sitrana, ary efa mahatratra 2,707 ireo olona namoiny ainy. Na miamidina aza ny isan'ny tranga voamarina ilaina ny fahatongavan-tsain'ny tsirairay amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra sy ny fanajana ny lamina napetraky ny fitondram-panjakana entina mampianatra ny fiparihan'ny aretina. Tonga eto amin'ny pejany dokavarotra isika aorianan'izay hitantsika ny olany université manerana ny nosy eo any koa ny fananganana orinasa any Maintirano any rehefa avy eo ary.
papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Azafady kely ange fehiriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosona mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Manoloana ny fitakiny ireo mpiasa mpandraharaha eny anivon'ny université maro manerana ny nosy. Efa andalam-pahavitana ny fanaovana digitalisation raha nambaran'ny ministera tompon'andraikitra. Aorianan'izay no roso amin'ny fandoavana ny karamany ireo mpiasa. Henri Florio. Mpandraharaha eny anivon'ny université maro samihafa eto Madagasikara no manatanteraka fitokonana amin'izao fotoana izao amin'ny fitakina ny tombotsoany sy amin'ny tokony handoavana ny karaman'izy ireo izay efa misy 2 volana no tsy voaloha. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny ministra tompon'andraikitra tany Mahajanga nijery akaiky ny vahaolana mahakasika ny fahatarany ny karaman'ireo mpandraharaha eny anivon'ny université ireo ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mba hisoroana ny mpiasa matoto eny anivon'ny fandraharahany eo an'ny université rehetra ereky Madagasikara efa andalam-pahavitana ihany koa ny fanaovana ny digitalisation raha ny fanazavana. Misy moa zany ny procédure izay natao ny fijerenana ny fanisana ireo mpiasa manerana université ao anatin'izay digitalisation izay. Tao anatin'ny digitalisation io no nahitana lesoka maromaro sy zavatra maromaro ohatra hoe mpiasa efa retraité mbola misoratra amina lista ny mpiasa mandray karama, misy ihany koa ny mpiasa izay efa maty mbola misoratra amin'ny listana mpiasa mandray karama. Misy ihany koa ireo mpiasa vitsivitsy izay sady mpiasa izy ny mpianatra dia hita tao koa moa amin'ny fanaramaso izay sady mandray karama izy no mandray bourse mampianatra azy. Ireo rehetra ireo zany no entina sy mijerena ary izay no hitondrana fanarenana mba hialana amin'ireo olana fahatarana karama sy olana mianjady ny syndicat ny PAT rehetra moa zany manerana ny nosy. Efa nisy ny fandiniana miaraka tamin'ireo syndicat eny anivon'ny université entina hijerena ny vahaolana maharitra mahakasika izany. Ny tanjona dia tsy isin'ny trosa itsony
any amin'ny banky satria raha antsika malala fa misy université vitsivitsy izay manana trosa amina miliara any amin'ny banka izay mifandray amin'io olany karama io hatramin'izay vahaolana ialana tsikelikely amin'ireo trosa ireo sy ny tsisy iny zany trosa zany intsony ary ahafahana mandony karama mpiasa izay rehetrarehetra zay zany no politika hoentin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao ialana amin'izay fitatanana nametraka olana ary ireo trosa be bebe izay tsy tokony hitombotsony fa esorina tsikelikely moa zany mba ahafahana mitsinjo hatrany ny fiainana mahaolona an'ireo mpiasa izay hitantsika mitokona sy mangataka ny fanafainganana ny fivoahan-karama amin'izao fotoana zao. Efa miroso amin'ny ezaka rehetra ny tompona andraikitra eny anivon'io ministera mba hitondrana fanarenana ahafahana manafaingana ny fandraisan'ireo mpandraharaha ny karamany. Maro ny dingana efa vita amin'ny fanotobiana nomerika ireo mpandraharaha eny anivon'ny université ireo sy efa eo ampamahana ny olana eny koa ny ministera voakasika. Lafa vaovao hafa kosa indray dia faritra 5 amin'izao fotoana izao no afaka mamoaka ireo tahirin-kazo tsotra tapaka talohan'ny janoary 2024. Tsy mbola isy kosa ny fahafahana manetsika ireo azo sarobidy eto amintsika eo ampiandrasana ny fifanarahana amin'ny CITES sy ny fametrahana ny système de traçabilité gaetan Andriatsilavo. Miroso amin'ny famoahana ireo tahirin-kazo tsotra ny eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana ka faritra 5 no afaka manao izany izay atomboka amin'ny faritra Bongolava. Ariana fa ireo mpitrandraka ara-dalàna nanana azo tapaka talohan'ny janoary 2024 no afaka mamoaka amin'izao fotoana izao. Ary ny famoahana azy ireo dia manaraka ny rindran-damina izay napetraka ny ministera ary ao anatin'izany ny fanomezan-dalana na ny fahazona mitatitra izay misy ilay atsotsika hoe QR code mampiasa ny teknôlôjia avolenta zany tsika mba ahafahantsika manara-maso ny fivezivezeny ireo azo ara-dalàna ireo. Manodidina ny 5,000 metatra toratelo ireo azo tsotra voakasika ity fanapa-kevitra navoakan'ny ministera ity. Manoloana ny fangatahana nataon'ireo mpandraharaha any amin'ny faritra ny amarotana ny stokona andramena. Nanambarany tompona andraikitra fa tsy misy hatreto fahazon-dalana ahafahana manetsika izany. Faritra 2 no atao pilote ary ametrahana ny système de traçabilité. Mahakasika ny azo sarobidy dia tsara marihana fa mbola tsisy ny fahafahana manetsika ny azo sarobidy aloha amin'izao fotoana. Fa kosa ny ministera dia efa manao fifampirarahana miaraka amin'ny CITES. Tsika moa zany dia mpikambana ao amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena io manao fifampirarahana tsika ary mikendry ny ministera mba hanao région faritra pilote anankiroa zany ametrahana système de traçabilité na fomba ahafahana manjoya ireo tahirin-kazo ara-dalàna ireo any amin'ny faritra anankiroa. Voarara araka izany ny fivarotana sy ny fitaterana ireo azo sarobidy eto amintsika ankoatra ireo azo tsotra voalazan'ny tompona andraikitra ireo. Iamafy manomboka izao ny fisavahana ireo mpitatitra sy ny fanasaziana ho an'ireo mandika lalàna. Atsangana ao Bararata Maintirano ny volana Aogositra ho avy izao ny orinasa lehibe iray ampanodina vokatra. Isan'izany ny vary, katsaka, voanjo ary ireo maro samihafa izay mampalaza ny faritra Melaka. Iteraka asa ho an'ny tanora ny fisiany orinasa io raha ny fanazavana azo gaetan Andriatsilavo. Isan'ny vokatra mampalaza ny faritra Melaka ny vary, katsaka, voanjo, lojy ary soja. Ny volana Aogositra ho avy izao atomboka ny fanamboarana rehetra, ananganana ny orinasa lehibe iray anodina ireo vokatra ireo ao Bararata Maintirano. Izinina ngeza anankiray io zany dia natsangana mba hanodinana an'ireo vokatra izay raisinay eto amin'ny faritra Melaka. Nisy ny fidinana ifotony natao tao amin'ny komunina ambanivohitra Betanantanana. Nijerena ireo tanimbary no ajariana manoloana ny olany ny tsy fampiny rano. Ny ao Betanantanana izay tokony amokatra vary sy voamaina betsaka raha tsy misy olana eo amin'ny fotodrafitrasa. Raha ohatra ka vita daholo ny fotodrafitrasa rehetra dia tokony amokatra vary 23,000 tonnes ny eto Betanantanana. Ny ao Betanantanana tsy hivona no mamatsy ny renivohitry Maintirano. Raha ratsy ny vokatra, miakatra ny vidim-bary ao Maintirano. Antony tsy maintsy anatsarana ny famokarana. Zavatra rehetrarehetra zany dia tsy maintsy hatsaraina. Dia laharan-tany zany zao izay hazo
ho atao zany a ambolena dia mahatratra any amin'ny 2250 hectare. Fa ny zavatra kosa zany a mety ho vita amin'ity taona ity dia eo amin'ny 750 hectare eo fanampiny zany a akoatran'izay efa miasa. Ilay masomboly taloha no ampiasain'ireo tantsaha amin'izao fotoana. Na izany aza, nilaza ny tompona andraikitra fa iroso amin'ny fampiasana ireo masomboly no atsaraina toy ny vary safiotra na ny riz hybride. Ny vokatra avy amin'ireo toerana ireo no ahodina amin'ilay orinasa ajoro azon'ireo tantsaha tombotsoa. Ankilan'izay, teraka asa ho an'ny tanora ihany koa ny fisian'ny orinasa lehibe ao Maintirano ary ampiena ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny faritra. Fanomezana famoronana asa ho an'ny tanora eto amin'ny faritra. Io tetika asa ho ataona io dia hiteraka zavatra goavana eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana satria izy fiara-miasa miaraka amin'ny manam-pahefana sy ny polisy ary ny gendarmerie. Ankoatra io orinasa lehibe atsangana io, ho atsaraina ny serana tsambo ao Maintirano ahafana mamoaka ireo vokatra voahodina ireo. Iray amin'ireo antoka ho fahombiazana ny fifehezana ny teny ireny volana Jona entina anamariana ny teny malagasy. Izay manaja ny teny, manaja ny taniny, izay ny lohahevitra entina makasika izay Michela Renardzo. Ilaina ny manavaka ny atao hoe teny reny sy ny teny pirenena, antoka iray ahatongavana amin'ny fahombiazana sy fivoarana amin'ny ankapobeny ny fifehezana ny teny reny amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fampitana fahalalana. Ny teny reny zany dia ny teny biazana. Raha ny tena marina ny atao hoe teny reny dia ny teny isaparitra. Teny Betsimisaraka, teny Betsileo, teny Merina, teny Sakalava, reny natao hoe teny reny. Zany hoe izay anabiazanao ny zanakao natao hoe teny reny. Ary raha tianao tena hoe andala ny maha-malagasy anao izy ary manana foto-pisaina malagasy, tazona ny kolotsaina malagasy, kolom-piarahamonina, tsy maintsy teny reny ny biazana, tsy maintsy. Fa raha vao teny akoatra ny teny reny dia sahirana izy. Satria ny teny reny iny raha ny tena marina mbola nimboka ny zazakely dia efa mandray an'iny zavatra iny dia mora ho anazy rehefa teraka soma tsara rehefa mahay miteny izy dia tonga dia miteny ny teny reny. Diso ihany koa ny filazana hoe teny malagasy ofisialy raha ny fanazavana, teny pirenena ny teny malagasy raha eto Madagasikara. Fa ny teny pirenena, apetako tsara, teny pirenena na ny hoe teny malagasy dia ny teny ifandraisan'ny olom-pirenena na ny vahoaka amin'ny fitondram-panjakana. Dia izay ny mahadiso an'ilay hoe teny malagasy ofisialy, tsy misy teny malagasy ofisialy zany, fa teny malagasy na teny pirenena teny anao, dia izay ny atao hoe ifandraisanao amin'ny fanjakana sy amin'ny vahoaka. Zay zany. Tsisy teny paritra mihitsy any amin'ny tribonaly. Voarana ny teny reny tsy arak'izay fantenenana zay hatramin'izay tsisy anova mihitsy ny fomba fiteny Betsileo, tsisy anova mihitsy ny fomba fiteny Sakalava, tsisy anova mihitsy ny fomba fiteny Merina. Zay no izy, fa tsy misy hoe mivoatra makaiza. Ny teny pirenena, ny teny malagasy ikambanana, le natao hoe teny malagasy teo, iny mety misy fivoarana satria iny misy tena lalàna mifehy azy. Azareo, misy lalàna mifehy azy. Fa ny sisa dia tramin'ny teny azy ny isaparitra, ny isaky ny foko. Marena amin'ity volana Jona ity ny iray volany teny malagasy izay manaja ny teniny, manaja ny taniny, izay ny lohahevitra entina manamarika izany. Amin'izao fiandohan'ny volana Jona izao manomboka hita eny amin'ny lalana eny ireo mpivarotra sainam-pirenena ho an'ny fankalazana ny 20 Jona. Manoloana izany manentana ny mponina hanangana sainam-pirenena isa-tokantrano ny lehiben'ny fokontany fanadina. Akoatra ny maharay volan'ny teny reny sy ny zony ankizy, manamarika ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 20 volana Jona ny fiandohan'ny volana Jona tahaka izao. Efa manomboka hita eny Analakely ireo mpivarotra sainam-pirenena amin'ny ankapobeny, vitsy hatreto ireo mpanjifa izany araka ny nambarany ireto mpivarotra. Mbola tsy dia misy mpanjifa loatra aloha hatramin'izao. Mbola voaroza ny mpanjifa hitany akely. Mbola tsy dia mandeha mihitsy izy izao. Tena tsy misy koa zany izao, tena hoe tena tsy misy. Fa manentana tsy malagasy andra mbola samy malagasy mba hanangan-tsaina matsakana saina antsika na nazona fahaleovan-teny zava-dehibe nazona zany fahaleovan-teny zany tokony mba hasangatsika ihany zany misy tena malagasy. Raha oharina tamin'ny tondasa na tana fiakarana ny vidin'ny sainam-pirenena. Indrindra ireny roa alina le moa le tsotra le sy ray alina. Raha nalena 5 000 tony tamin'ny tony dia nakara 500 sy arivo.
entana zao araparaka miteo zao amidy 3 tena amidy 5. Mariky ny fiandrianam-pirenena indrindra amin'izao fankalazana ny fiverenan'ny fahalevantena izao ny fananganana ny sainam-pirenena. Mbola vitsy ary tsy mahasarika ny mponina ny manangana izany raha ny fanadinana natao teny amin'ny fokotany tsy adana. Tsy eto ny fokotany moa zany dia ezaka ny entana voakainy amin'ilay fananganan-tsaina. Hatreto aloha mbola tsy dia misy fanangan-tsaina satria mbola ohatra hoe fanana be tamin'ilay resaka aretina teo iny kosa aloha tsy fanomezantsiny kosa ilay izy. Fa na izany nato izany ara mino fa tsy maintsy ametraka ny saina daholo ny vahoaka rehetra. Izay eto amin'ny fokotany tsy adana manokana izay manana quartier 4. Misy chef quartier any anatiny any, misy vomera isatsokajiny. Dia ireo ihany zany no mobilisenay hoe mametraka an'izay zavatra izay isaky ny faritra misy azy avy amin'ny fanentanana. Vao manomboka ny volana Jona, tokony mampiakatra ny sainam-pirenena avokoa ny tokantrano tsirairay, ho mariky ny fiandrianam-pirenena malagasy sy ny fahaleovantena ny Madagasikara. Na mbola tsy misy aza ny fahaleovantena hatreto, ny zava-misy afangaron'ny olona amin'ny tsy fankasitrahan'ny mpitondra sy ny fampiakarana ny sainam-pirenena. Lafy mavahoafa kosa indray dia taorian'ny fampianarana sy fanomezana tantsorika ara-teknikan'ny mponina nahitana vokatra tsara ny fiarovana ny sahanala ao amin'ny distrikany Farafahaganana Tsipirina. Zay zetiny gato Andreaslava. Iankina ny fizahantany ara-javaboary ao Faravangana ny fisian'ny sahanala izay mbola ahitana karazam-biby sy karazan-kazo maro. Misy amin'ireo azo ao an-toerana tsy fahita afa-tsy ao manompo sy angalaza ka antony iray lehibe tsy maintsy iarovana azy. Noferana araka izany ny fahafahan'ny mponina manodidina mivezivezy amin'ireo sahanala ireo. Nomena tantsorika ihany koa izy ireo, ialan'izy ireo amin'ny fitandràna ny ala. Tafiditra anatin'izany ny fampianarana, ny vokadratsy ateraky ny fanombanany ala, ny fanomezana tantsorika ara-teknika sy ara-pitaovana, ivelona amina seha-piariana hafa toy ny jono, fambolena sy ny fiompiana. Doanana ara-tsakafo ihany koa izy ireo, indrindra amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Ka na izany sagnety fosiny anareo miaro ala mandeha misindriky mangala titely tamin'agny taloha amin'izao sy azo atao sanaka zany satria arovasika io ala io. Miezaka fitondram-panjakana amin'izao agneto hoe iny raha mampitretre andreo sa iny raha tokony gnagnapiana andreo indreo miaro an'ity ala ty satria da tena tapaka koatra fihinana saky da. Nanambara ireo mponina fa manampy azy ireo iala amin'ny fahazaran-dratsiny amin'ny fanapahana ny ala, ny fanampiana sy ny tantsorika tahaka izao. Keselatsela heky. Hiegna me hany mity avao sa kadahako bokanda da mampaharary avao. Kesy hina vary piso dingo tena sakafon'olo vary. Novatsiana fitaovana ihany koa ny CSB2 amin'ny komunina Mahabo. Kitoro ho an'ny marary sy piteraka, jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro, vary sy kojakoja ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo marary mila fitsaboana hatrapasairanana. Ohatra betsaka tompoko amin'ny kitoro ity satria teo dia matory amin'ny tany ny marary fa zotany dia fatory amin'ny kitoro daholo. Raha ny loharanom-baovao azo, misy ny vokatra azo tsapaitanana, ny hena ny velaran-tany rakotrala, nahitana fahasimbana tao anatin'ny taona vitsimonja. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia tafaverina tanindrazana omaly ny délégation malagasy nahitana atleta 4 izay tompo-dakan'ny Afrika teo amin'ny fibatana Fonjaby izay natao tany Nairobi Kenya. Tsara ny vokatra ho antsika malagasy, nandrobaka medaly volamena 8, volafotsy 2 ary alimo 3. Izay fa dia antsika maresaka iraisam-pirenena dia nisokatra anomboka tamin'ity androany ity amin'ny ampahany ny sistany any Algérie. Entitra ny fanaramaso ny fepetra rehetra ho an'ny ireo mpandeha avy any ivelany any amin'ny toerana fanandena. Reprendre un avion direction l'Algérie, c'est le rêve de nombreux Algériens de la diaspora. Nisokatra nanomboka androany maraina ny ampahan'ny sistany any Algérie raha toka ny katina nandritra ny 12 volana izany teo aloha. Miverina araka izany ny fampidirana sy ny famoahana ireo sidina iraisam-pirenena ny antoerana. Fepetra napetraka ho an'ireo mpandeha avy any ivelany migadina ao Algérie ny fanatanterana ny fiboana mandritra ny 12 andro raha ny fampitam-baovao. Ankoatra izay, entitra ny fanaraha-mason'ny toe-pahasalaman'ireo mpandeha amin'ny alalan'ny fanatanterana ny fitiliana PCR 30 ora mialoha ny angana. Ankilan'izay, nahitana fiakarany tsara ny tapakila ho an'ireo sidina sy ireo toeram-pandraisana vahiny any antoerana. Manoloan'izany, nofoanana ny fandraisana ireo famandrea-toerana sy tapakila ao Paris Marseille raha ny fanapahan-kevitra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Algérie. Les réservations n'ont lieu désormais qu'à partir des centres d'appel. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.